Faly miarabanao fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ho aminao ny fahasoavany. Mandinika aloha hevitra vavaontsika amin'ity volan'ity riavana dia ny hoe mampitandrina ny amin'ny didiny Andriamanitra. Andao manantsika ho amin'ny fiderana ny FFPM fa 570 445 ary ny FFPM fa 130 531. Andao mbola iarahantsika vakina riavana ny perikopantsika androany izay hitantsika ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa vakitsika ny andininy fahaenina. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amen. Raha te haka an Jesosy Kristy ho modely ho amin'ny fiainanao ianao riavana dia mitandrina ny didiny ary mandeha tahaka izay nandehanany koa. Ary rehefa izany dia ho modely ho an'ny hafa koa ny fiainanao. Ho modely ho an'ny hafa ny fiainanao. Daontsika mbola hiarivavaka. Jesosy Tompo, ampidino ao am-ponay ny fitiavanao. Aoka ho tanteraka ao am-ponay mandrakariva ny fitiavanao Jesosy. Ka hitandremanay ny didinao. Tario izahay ahalalanao marina satria mitandrina fatratra ny teninao. Aoka ny fanainao masina Tompo, anome hery anay mandrakariva, hitandremanay ny teninao dia ho modely amin'ny fiainanay tsirairay avy reto ianao Jesosy Kristy. Ary ny fiainanay koa Tompo mba ho modely ho an'ny hafa. Tario izahay andeha tahaka izay nandehananao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Jesosy mora vohindrindra tsara santy maso tsy miova tsy mifindra tombo perfety toko
andao mbola iarahantsika mamaky ny andininy fahasivy amin'ny janona toko voalohany amin'ny janona voalohany toko faharoa. Iarahantsika mamaky ny andininy fahasivy faky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalainy dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Amen. Mampitandrina antsika ny amin'ny didiny Andriamanitra. Kanefa mampitandrina koa izy androany hoe izay mankahala ny rahalahiny dia mbola mitoetra ao amin'ny maizina ihany. Sa mbola mitoetra ao amin'ny maizina ihany sika ry havana. Ataontsika mbola hiary vavaka. Jesosy Tompo, ndreto izay fiangonanao izay efa nampahiratinao ny masonay. Efa nafindranao hiala avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavanao. Malahelo ny fonay ankehitriny fa kaizahay diso hevitra. Fa izay mankahala ny rahalany dia mbola mitoetra ao amin'ny maizina ihany. Ary tsy takona fenina aminao Tompo ny toe-ponay reto. Miharihary eo imasinao ny tsy fahaizanay fiangonanao mifankaty. Malahelo ny fonay Jesosy fa zahay mihitsy zany ambarany teninao zany. Efa toetranay hatr'izay zany. Efa toetranay taloha ary mbola tsy niova mihitsy hatramin'izao. Mamindrafo aminay Tompo. Malahelo izay fa izahay zany mankahala ny rahalahy zany. Ary rehefa no hatsambaina ho amin'ny maizina amin'ny masonay dia tsy mahay manao na inona izahay Tompo. Dia indro velarinay ao anatrehanao ny fonay Jesosy Tompo. Diovoka fotsio amin'ny ranao soa. Ongody izay rehetra faka izay fototra mitondra fankahalanao mba hitandremanay amin'izay nodidinao. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Finito
Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Anio alahady fa 4 volana Febroary 2024. Alahady fa 4 manaraka ny Epifania izay banjinantsika Fjkm aloha hevitra vaovao indray manao hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho ampitomboana ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe inona no iarovany zatovo ny lalan-kalehan'ny tsy ho voaloto, ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foky rehetra no nitadiavako anao, aza vela hivily ala amin'ny didinao aho, atom-poky no iraiketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana nenao Jehova ho, ampianaro any didinao, ny molotro no nientiko ny laza, ny fitsipika rehetra naloko ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no hifaliko, tahaka ny faliko amin'ny rena rehetra. Ny didinao no saintsaimpiko, arodiniko ny lalanao. Ny didinao no iraviravoko, tsy ho adinoko ny teninao. Amen. Mivavaka isika. Andriamanitra ray mpahary sy mpamorona anay, Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, fanahy masina lay mpampahery anay. Midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zahay, fa lehibe ny famondramponao aminay ary tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao. Fa Andriamanitra tsara ianao no sady mpanao ny tsara ihany koa,
ianao no mpanjakanay, ianao no omenay voninahitra mandrakariva, fa efa anao hatramin'ny taloha izany ka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay ny amin'ny hitahinao ny fiangonanao raha mbola afaka miseho eto anatrihanao indray ao ankehitriny. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitahiana sy ny amin'ny fahasoavana izay narotsaka ao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, fa ianao tokoa no miantoka ny fiainanay, ianao no miadidy sy mikarakaranay. Indreto izahay velonay natrapamonjena noho ny aminao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Mangataka izahay ao ankehitriny ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanainao masina, hameno anay tsirairay avy, mba hatsiarovanay ho tafaray sy ho tafahombona marina aminao Andriamanitra arainay. Ary hatsiaro ahita fifaliana sy fiadanana eto amin'izao tranonao izao indray. Dia apetraka feno eo am-pelatananao izao fotoana izao, ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, manao hoe: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa andeha hanantona ny tompo hifona sy hibebaka eo anatrehany ka hanaraka ao am-pontsika izao vavaka izao. Isan'andro tokoa ianao Andriamanitra dia mampitandrina anay amin'ny didinao. Manoloana izany indrindra dia miondrika eto anatrehanao izahay. Mahatsiaro fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany. Fa mandrakariva izay Andriamanitra dia izay tianay ihany no ataonay, fa tsy mitandrina ny didinao izay. Mivily miala aminao ny fonay ary tsy misaintsaina akory izay sitraponao izay. Mifona aminao izay Andriamanitra. Mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao izay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany. Amen. Havana, raha amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo amintsika. Fa hoy ny tompo, fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka
dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro akatony didiny. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vavoavela ny elokareo noho ny anarany masina mideran'ny Tompo. Amen. Araka anaiky sy anambarany finoantsika isika izay raisantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtseny, nijalona nanapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any ho efiany tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tsara ny ankizy sy ny tanora rehetra. Rahabatsika ankizy tanora rehetra indray nahatratra izao alahady izao natokana ho antsika izao fotoana izao. Andeha mbola iombona amin'ny vavaka isika.
Tsodrano zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao izay itenenanao aminay ankizy tanora indray dia omeo anay ilay fo ankatony teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masina izay angalantsika ny fampianarana amin'ity anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny Matthieu 7:20, ny 9:7 tapany 2. Matthieu 7:20, ny 9:7 tapany 2. Andeha iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy avany namanao tahaka ny tenanao. Tantara kely anankiray raika izy no andeha izy tomantsika hafatra sy lesona ho antsika amin'izao anio izao. I Bema sy Lita dia tena mpinamana be zareo. Dia zareo mianatra sekoly Alahady dia mpiara-mianatra ihany koa. Dia indray Alahady rehefa avy nivavaka ry zareo dia niresaka hoe andao tsika mba hiaraka anjono e. Dia hoe andao are. Dia niera tamin'ny reniny i Bema. Dia ozy izy ny reniny hoe tsy mahazo mandeha makany nareo fa sao dia lozanareo milalao rano fotsiny ihany. Dia tena nitaraina be mihitsy Bema hoe avelao moa zay neny mba andeha hiaraka anjono fa ilitany miaraka amikony. Dia eny ara ozy izy ny reniny mba andehana fa zao rehefa mody eo ianao dia tsy maintsy mitondra trondro fa raha tsy izany ianao dia kapohako. Fa ilita kosa rehefa niera tamin'ny reniny dia tonga dia navelany. Dia nandeha izy roa nandeha nanjono. Dia rehefa tonga teo am-panjonoana ela tsy nisy trondro mihitsy niakatra teo amin'ilay fintana. Dia faranozy izy Lita hoe andao ranga odika, tsika tsy mahazo mihitsy. Dia nalahelo Bema satria hoe bediny eny zany rehefa mody satria tsy nitondra trondro. Dia nahita hevitry Lita, ozy izy hoe andeo raha aleo avelantsika eo io fitana io fa andeha isika hisitaka kely ery lalao dia miandriandry kely eto isika. Dia rehefa lasa ry zareo nandeha niala kely teo amin'ilay toerana nisy an'ilay fanjonoana dia nandeha lalao zareo. Dia rehefa elaela kely teo dia iny tazany Lita fa misy trondro ilay fitany, hitany mihetsiketsika ilay izy dia niazakazaka be izy nakeo amin'ilay fitana. Dia iny tokoa fa nisy trondro dia avy ihany koa Bema mba nanantena hoe mba hisy trondro koa zany ny anazy ny fintany. Indrisy anefa fa tsy nisy ny anazy fa ny Lita rery ny nisy. Dia tao anatin'izany indrindra dia faly be Lita fa Bema kosa dia nalahelo. Dia tsaroany Lita raika izy ilay tenin'i Jesosy tamin'ny ampianarana azy tamin'ny sekoly Alahady manao hoe tsy avany namanao tahaka ny tenanao. Dia niara nalahelo taminy teo i Lita. Dia nefa nieritreritra n'izany tenin'Andriamanitra izany izy dia ozy izy hoe aleo ranga omeko an'ny Bema ity trondro ity fa amin'izay izy sady mba faly no tsy bediny neniny ihany koa rehefa tonga ny an-trano. Dia inona ary ny lesona tsy hoantsika ao anatin'izany fampianarana antsika mba hitia ny namantsika tahaka ny tenantsika izany. Ilaina ihany koa isika miara malahelo amin'ny namantsika, mizara amin'ny namantsika, miara faly amin'ny namantsika ary ihany koa mitady vahaolana ho an'ny namantsika fa tsy manao tsinitsinina azy ireny. Fa izany no teny ampianaran'ny soratra masina antsika amin'ity anio ity araka izay hitantsika tao amin'ny Matthieu 7:20, ny 9:7 tapany 2 manao hoe tsy avany namanao tahaka ny tenanao. Dia mbola hiara hitsangana isika ankizy tanora rehetra hivavaka. Dia mialohan'ny vavahantsika dia averintsika aloha ilay soratra masina teo aiza ny misy an'ilay izy teo. Matthieu 7:20, ny 9:7 tapany 2 manao hoe tsy avany namanao tahaka ny tenanao. Hivavaka isika. Mampianatra anay tokoa ianao Jesosy mba hitia ny namanay tahaka ny tenanay izahay. Tafioneran'ny fanainao masina ary izahay mba ahaizanay miaina izany tokoa dia mba ho fifaliana ho an'ny namanay tokoa ny fisianay sady ho fijoroanay vavolombelon'ny fitiavanao Andriamanitra anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahanay. Amen. Toriteny masina teseva makale faeri peluna ameluna
ray vavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, mbola misaotra anao izahay, raha mbola nomenao fotoana ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao. Mangataka ny fanahy masinao izahay mba hanambara aminay izay afatra tianao hambara aminay. Taio ny mpamaky ny teny mba tsy handiso ny teny vakina. Ary ny mpanomponao nofidianao hitondra ny afatrao, aoka ianao anendry ny lelany ka izay tianao ambara aminay no ambarany. Ary ireto vahoaka zanakao, aoka ho mpiainy mpakatoho ka handray tsara ny teninao, ho tonga tany lonaka eo amin'ny fiainany, ahafahany mitombo eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no vavaka ataonay. Iaraka hamaky ny soratra masintsika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny Exodosy, toko 20, andininy voalohany hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nilaza izao teny izao Andriamanitra ka nanao hoe: Jehova no Andriamanitrao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Ary aza manana Andriamanikafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na mety ho endriky ny zavatra izay ny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Fa izao Jehova Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-doalika, dia amin'izay mankahala azy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay ty ahy, ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitrao, fa tsy hataon'i Jehova ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Matsiarova ny andro sabata hanamasinana azy. Henemana ny asanao sy hanaovanao ny raharanao rehetra. Fa sabatan'i Jehova Andriamanitrao ny andro 7. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao, na izay tafiditra eo am-bavadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahin'i Jehova ny andro sabata sy ny nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Aza mitsiritra ny trano namanao, aza mitsiritra ny vady ny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny brikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazany tsara araka ny Matio toko 7:20 andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratany Jaona voalohany toko 2 andininy 3 ka hatramin'ny andininy 9:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe: mpampianatro, inona ny tsara ataoko azoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy: nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara. Fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy iray lehilahy taminy: inona avy moa? Dia hoy Jesosy: ny hoe aza mamono olona, aza mitsangajanga, aza mangalatra,
aza mety ho vavolombelona mandainga manajany rainao sy ny reninao ary tsy avany namanao tahaka ny tenanao. Ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankala ny rahalany dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tia ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Fa izay mankala ny rahalany dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Amen. Hitombo ao anatintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Mampitandrina amin'ny didiny ny tompo. Izany indray no lohahevitra iveloman'ny fiangonana atao anatin'ity volana Febroary ity, ary misokatra manoloanantsika ny boky Exodosy toko 2:2 hatramin'ny 7:10. Exodosy toko 2:2 hatramin'ny 7:10. Raha resahana tokoa mantsy ry havana ny atao hoe didy na ny didin'Andriamanitra izay mahavantana antsika fiangonana kristiana dia ireto voatanisa atao amin'ny Exodosy toko 2 ireto. Antsoiny ny fiangonana hoe teny folo, na lalàna, na didy, na tenin'ny fanekena, na vato fisaky ny fanekena, ary teneniko hoe
ny teny vavolombelona. Fa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy koa taty aoriana ny filazana hoe didy folo. Dia ireo voalahatra manomboka amin'ny andininy 7 hatramin'ny 7 indrindra izany. Arak'izay efa nianarantsika natany amin'ny sekoly Alahady fa indrindra atao amin'ny katekomenina, ny didy folo dia mizara 2 mazava tsara. Ny tapany voalohany dia miresaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny andininy 7 hatramin'ny 9 efatra nisan'ireo. Ny tapany faharoa dia mampitodika antsika amin'ny mpiarabelona manomboka amin'ny ray aman-dreny ary ny hafa. 9 no isan'ireo, andininy 12 hatramin'ny 17. Efatra voalohany mikasika an'Andriamanitra, fitian'ny Jesosy Tompo amin'ilay hoe tiavan Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ary ny enina farany dia mitodika amintsika samitsika izay fitian'ny Jesosy amin'ny teny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amin'ny tian'ity riavana dia anankiray amin'ireo no ifampizanantsika. Inona moa ny hevitry ny hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina anazy. Exodosy 20:9. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina anazy. Inona ny hevitra izany ary ahoana no ampiarantsika an'izany amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana tena mahasarotra ilazanako hoe azakazaky ny fiainana izao. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina anazy, mampitandrina ny didiny Andriamanitra ka mamela fianarana ho antsika. Mampitandrina ny didiny amin'ny didiny Andriamanitra, mamela fianarana ho antsika. Ny Andriamanitra ivavahantsika riavana dia tsy mametraka fotsiny hoe izao no ataovy na aza manao an'izao, fa izy mihitsy no miaina n'izany fandaminana sy fitariana masina izany. Hitantsika izany eto amin'ity Exodosy 20:9 ity, izay fitsim-piainana tena no azon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ao amin'ny Genesis 2:1 hatramin'ny 7, izay mba hivelatra manoloana antsika. Rehefa nahary izao tontolo izao Andriamanitra, araka ny Genesis 2:1 hatramin'ny 7, dia voasoratra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro 7 dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy, satria tamin'izany no itsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy, mahatsiarova ny andro sabata anamasina anazy, namela fianarana ho antsika Andriamanitra. Andriamanitra niasa ary nahavita. Niasa izy ary nahavita. Rehefa nanao tombanezaka izy eo ambony kely eo, dia voalaza ny soratra masina hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izay rehetra nataony. Fa namela fianarana ho antsika koa Andriamanitra rehefa niasa dia mahay mitsahatra. Nitsahatra tamin'ny asany izy rehefa vita ny asany rehetra, ary tamin'ny andro 7 dia nitsahatra tamin'ny asany izy, hoy ny soratra masina. Ny 7, namela fianarana ho antsika Andriamanitra dia niasa ary manamasina andro anankiray. Tsy hiasana. Miasa izy fa manamasina andro anankiray tsy hiasana. Nanokana andro anankiray hitsaharana Andriamanitra. Fa efatra, Andriamanitra dia miasa ary mitany andro fitsaharana.
Andriamanitra dia miasa ary ny ta ny andro fitsaharana. Ao ambadika kely ao Exodosy 4:20 rehefa nomena ny mana ny zanak'Israely mba hivelomany dia nametraka fandaminana Mosesy manao hoe 9 andro ihany no hitsimpoana nareo ny mana dia omany izay hoaninareo amin'ny andro 7 fa hitsahatra tsy hanao na inona ianareo fa hinana izay voavorinareo. Exodosy 4:20 andininy faraka amby 20 hatramin'ny 30. Anaraka ny vakin'izany soratra masina somary lava zany isika mba ahitantsika hoe efa namela fianarana ho antsika Andriamanitra na dia mialoha ny nanolorana ny Exodosy 20:5 azy. Exodosy 4:20 amin'ny anaran'ny Tompo ary nanangona ny mana isa maraina ny olona dia samy arak'izay fihinany avy ary noho ny nafana ny andro dia levona ireny. Ary noho ny tamin'ny andro 9 dia nanangona avy sasaka noho ny isan'andro ny olona dia indroany vata homera ho an'ny isan'olona avy dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny Mosesy ary ho Mosesy taminy izao ny lazain'i Jehova raha pito izay tena andro fitsarana masina ho an'i Jehova ko manendasa izay endasinareo ary mandro izay andrahonareo ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina ho tramaraina. Dia namela izany ho tramaraina izy arak'izay nandidiny Mosesy ary tsy mba maimbo na niterak'olotra izany. Ary ho Mosesy hanoreny anio fa sabata ho an'i Jehova anio ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Enemana no anangonanareo azy fa sabata ny andro 7 ka dia tsy hisy amin'izany. Ary noho tamin'ny andro 7 dia nisy olona nivoaka hanangona fa tsy nahita na dia kely akory azy. Ary ho Jehova tamin'i Mosesy mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako saino fa Jehova nanome anareo sabata koa izany nanomezana anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro 9 samy mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro 7 dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro 7. Rafitina raha napetraka ny fandaminana hoe angony amin'ny andro 9 izay tokony ho ampy amin'ny andro 7 dia indro eo amin'ny 17 atao amin'ity 4:20 ity mbola nisy olona nivoaka ihany anangona fa nanina hoy ny soratra masina tsy nahita akory na kely aza. Izany ry havana no fianarana efa napetraka Andriamanitra tamintsika tao amin'ny Genesis 2 ary efa napetraka Andriamanitra momba an'ity fanajana ny sabata fitsarana ity mialoha ny anolorana ny didy ny teny folo ho an'ny zanak'Israely atao amin'ny Exodosy 20. Ao amin'ny 4:20 dia efa nanambara Andriamanitra fitsarana ny andro 7 angony ao anatin'ny andro 9 ny zavatra rehetra fa ho tahiko ny andro 7. Zany hoe na tsy miasa aza dia misy ny fametrahan'Andriamanitra ny tanany manome izay ilaina ho an'ny andro 7. Mamakivaky ny tanàna isika dia mahita soratra eny amin'ny toeram-piasana maro manao hoe 7 andro amin'ny 7 andro 7 jours sur 7 420 ora amin'ny 420 ora 24 heures sur 24 heures manontany antsika Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 20:15 ve isika sambola ao amin'ny Exodosy 20:20 andininy 17 noho tamin'ny andro 7 dia nisy olona nivoaka hanangona fa tsy nahita na dia kely akory azy. Namela fianarana ho antsika Andriamanitra fa isika tsy mahita ny fomba n'Andriamanitra na tsy mijery ny ataon'Andriamanitra dia sahirana isika eo amin'ny fiainana. Namela fianarana ho antsika Andriamanitra raha ny didim-pitiavana izay ambarany ao amin'ny Matthieu 5:20 sy ny Jaona 1:2 no vakiana tamintsika teo fa isika manampy masony amin'ny fitiavana ambony indrindra nasehony tao amin'ny Jesosy na fony ainy no ny fitiavany ianao
no ny fitiavana n'izao tontolo izao dia feno fankalana izao tontolo izao mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra jereo ry havana izay efa nataony ho anao aza-donoina izay efa vitany ho antsika efa nanao ny zavatra rehetra ho fianaran'Andriamanitra ary tsy hijery afa-tsy ny azo fijalian'ny tompo isika mandravaka ny fiangonana dia ampy izay io ihany jerena dia efa fianarana ngezabe ho antsika izany hoe fitiavana ny namana fianarana ho antsika izany hoe ny tompo ny tady izay hitsaharantsika ny tsahatra tamin'ny asan'ny tompo fianarana ho antsika naneo fitiavana faratampon'ny tompo fampianarana ho antsika koa ny amin'ny fitiavanamana izany ny faharoa mampitandrina amin'ny didiny tompo ka raha mamela fianarana ho antsika mba mahaiza re mipetraka mahaiza mipetraka eo amin'ity Exodosy 2:9 ity dia averina indray ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mahatsiarova ny andro sabata anamasina anazy ny teny hoe mahatsiarova dia adikako hoe ataovy ao an-tsaina tsy hoe tadidy vetivety fotsiny fa ataovy miraikitra ao an-tsaintsika ny andro sabata hanamasina anazy ny voambolana hoe sabata dia misy dikany hoe mipetraka tsy ny hoe mipetraka amin'ny seza makamakaina ve fa ho indrindra koa ny hoe mitsahatra na fitsaharana ataovy ao an-tsainao andro anankiray hipetrahana sy hitsaharana ary ampiasao amin'ny zavatra miavaka izany hanamasina anazy ataovy ao an-tsainao andro anankiray hipetrahana hitsaharana ary ampiasao amin'ny zavatra miavaka izany hanamasina anazy izany hoe tena zavatra miavaka mihitsy tsy mitovy amin'ny andavanandro ny ataonao amin'io andro anankiray hanamasina anazy io andro hamasinina io fa tsy tonga dia any antsika hoe hanamasinan'Andriamanitra azy eo dia litera A kely lay andro no hamasinina avahana amin'ny andro rehetra atokana anaovanjavatra tsy mitovy amin'izay fanaonao andavanandro ndia indray sika riavana amaky eo amin'ny Exodosy 2:3 andiny 5:10 hatramin'ny 7:20 izany hoe taorianan'ny nanomezana ny teny folo zany Exodosy 2:3 andiny 5:10 hatramin'ny 7:20 hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo ene manano anaovanao raharaha fa ny andro 7 dia tena fitsarana ka masina ho an'i Jehova izay rehetra manao raharaha amin'ny andro sabata dia atao maty tokoa dia ho tandreman'ny zanak'Israely ny sabata ankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany fa tamin'ny enemana nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro 7 dia nitsahatra izy ka niala sasatra atao inona ilay andro hitsaharana manoro antsika sy mampianatra antsika eto ny soratra masina ka manao hoe ho an'i Jehova tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehova izany tsisy zany sika ka hoe anaovana zavatra miavaka ilay sabata dia tsy miasa any amin'ny mpiasana fa raha niasa tany amin'ny orinasa ao andavanandro dia mba mivarobarotra kely zany alahady malalaka koa ny tsena na hoe andeha mba hanokonoko tavoahangy ary amin'ny toerana mifalehan'ny olona ma tsy manao ny zavatra mahazatra efa eo anoloan'ny ordinateur foana ve isanandro efa kitikitika solosaina foana ve mandritra ny herinandro dao mba zavatra hafa indray ny kitikitiany tsy izany arak'izao fampianarana eto amin'ny Exodosy 2:3 zao dia atokana ho an'Andriamanitra ilay sabata hitsaharantsika ataovy ao an-tsaina izany
atokana ho an'Andriamanitra. Amin'izao moa dia hoe afoizina ny liturjia mba vetivety ny fotoana o pastera aza ny toriteny ohatran'ny fefakadiny tapitra mivoaka daholo ny vahoaka. Aiza ho aiza ny fanatanterantsika ny atao hoe matsiarova ny andro sabata na masina anazy. Anio dia fiatrehantsika didy masina. Ary inona ry havana fa ny mpandray fanasan'ny tompo izay nanaiky fa ny famonjena ny fampivavahana sy ny fanasana masina dia anao ao an-tsainy tsara zany hoe andro sabata hitsaharana ampiasaina amin'ny zavatra miavaka ho an'i Jehova itiany ity. Nde sika mba hiaina izany. Ary anomboka an'io dia eritreritra hoe ho an'iza tokoa moa ny alahady omen'Andriamanitra. Mbola akako ampahany ve ho an'ny tenako. Ny enina efa nomen'Andriamanitra alay anankiray. Homeko ho an'Andriamanitra. Aza manontany tsony hoe ho an'iza? Ho an'ny baolina ve sa ho an'ny akola ny tapany ariva? Sa ho an'ny fandriana? Sa ho an'ny pasoka? Sa ho an'ny sasaloha? Sa ho an'ny inona? Aza manontany fa mazava mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Sabata hitsaharana ampiasao amin'ny zava-masina sy miavaka fa ho an'i Jehova izany. Ry havana malala, mitady zavatra atao ilay mpanan-karena ao Matthieu 7:20. Raha ho Marc Kasiliko izy dy hoe mpanan-karena. Inona ny tsara ataoko mba hazoko fiainana mandrakizay? Ny mpanan-karena ry havana dia olona tena miasa ary tia miasa, tena tsara zany. Fa mbola tianao zavatra indray izy fa tsy afa-po mba hahazahoany fiainana mandrakizay. Fa tsy ny atao no hahazoana fiainana mandrakizay. Hitantsika raha vakiana mitohy io perikopa ao Matthieu 7:20 io dia hoy izy hoe efa vitako daholo ny fanatanterana ny lalana rehetra. Tsara zany hoy ny tompo, fa mandehana amidy io ny fanananao ka omeo ho an'ny malahelo. Inona ny farany? Izy indray ny tonga nalahelo ka niala. Dia niala tamin'ny alahelo ilay mpanan-karena hoy ny soratra masina. Mitady zavatra hafa atao isika ary tsy mety mahita fitsaharana amin'izany. Inona indray ny azo atao? Hitarina indray ty fandrarany ty, hitarina indray izao zavatra izao, hitarina indray itsy, hitarina indray itsy, tsy mahita fitsaharana. Ary izao tsy maintsy amperitreritra antsika. Ireto isika miasa tsy mitsahatra ireto ane ka tratry ny fampitsahara fandoava-karama. Marina izany sa tsy marina? Ianao asaina mifofotra sy miasa? Mahafinaritra antsika moa hoe alahady zany dia mba ambony ampangy supplémentaire fa voaloha ve zany? Ahoana ozy ny tompon'ny orinasa? Ndraso kely kiloha. Tsy mahita fitsaharana isika satria tsy mety mitsahatra. Miasa tsy mitsahatra isika tena ampietretana antsika fa tratra ny fampitsaharana fandoava-karama. Tena famadika ny rasa ry havana. Dia mba tokony handinika isika, indrindra isika zanak'Andriamanitra, ampitandreminy amin'ny didiny. Atraiza ny fanatanterantsika ny didin'Andriamanitra. Fa ao amin'izany ihany no mitsotra ny tanam-pitahian'Andriamanitra. Izany mazava ao amin'ny testamenta taloha na dia aloka sy sarotra takarina zany ao amin'ny testamenta vaovao. Ry havana malala, mampianatra antsika tamin'izay nataony Andriamanitra. Mahaiza mianatra amin'Andriamanitra ilay nitsahatra na vita ny asa nandritra ny andro enina, afa-po tamin'izay vitany dia mba misikatsikatra manokana andro miavaka. Mahaiza mipetraka mba tsy tony milina izay ahodina tsy mitsahatra isika. Olombelona no arian'Andriamanitra ary tia nomena fitsaharana isika ry havana. Manondro andro anankiray ho an'i Jehova mariky ny fitsaharanao. Olay mpitandrina ray aman-dreny lehibe izay tamin'ny fotoanandro manao hoe tongava re makaty am-piangonana na dia hipetrapetraka ambony W fotsiny aza. Fitsaharana ho anao zany. Ny tompo ny fitsaharana ny ampiditra antsika amin'ny fitsaharany raha manaiky ianao anio
iain'ny feony tsy hanamafy ny fonao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Andriamanitra, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay mampianatra anay ny amin'ny fitsaharana. Fa raha matanteraka izany izahay dia tondra fitahiana eo amin'ny fiainanay tokoa izany. Fa ao aminao ireriany tokoa Andriamanitra no ahitanay izany fitsaharana izany. Tario lalana amin'ny alalan'ny fanainao masina ry izahay, mba ahaizanay mankatony teninao, manaja anao Andriamanitra, manaja ny teninao ihany koa. Tario lalana amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay, mba tena horaisinay izany teny izany, ka hivelomanay hanokana andro anao izay hitsaharanay. Ankehitriny izay dia mivavaka ho an'izao fiangonana izao. Ianao Andriamanitra tokoa no mbola mampijoro anay mandraka ankehitriny. Dia aoka ny fanainao masina no hitarika anay amin'ny asa rehetra izay tianao tanterahana eo anivon'ny fiangonanao. Mivavaka izahay ankehitriny. Ho an'ireo mpanomponao marobe izay mbola vonina noho ny asa nanolo-tena ho anao Andriamanitra ho amin'ny fifidianana diakonina. Aoka ny fahendrena avy aminao Andriamanitra no hitoetra ao anatin'izy ireny ka hitarika azy ho amin'ny fanoloran-tena marina, mba ho hamasinanao, mba ho hankasitrahana eo anatrehanao ny fijoroan'izy ireo. Mivavaka izahay ho an'ny asan'ny fiangonana nisan-tsapana. Ianao no hatanteraka izay rehetra kasaina ny amin'ny fandaharam-potoana rehetra tianao tanterahana ao anatin'izany sampana izany. Mivavaka izahay ankehitriny ho an'ny fivelomanay, ny asa mandraranay, izay rehetra ataon'ny tananay, mba ho ambininao izany, mba ho tahinao izany, ka hitondra fiadanana ao anatinay ny fanatanterahana izany. Mivavaka izahay ho an'ireo marary, mba ho sitranonao, ireo izay manam-pahoriana mba ho ampionononao, ireo izay ao anatin'ny ady sarotra mba ho ampaherezinao. Matoky fa Andriamanitra mijery ny fiainanay tsirairay avy ianao, momba anay ianao. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao mahafantatra ny fiangonanao. Ampitombo eo anatinay mandrakariva ny finoananao, ahafahanay mijoro eny amin'izao tontolo izao fa olona novidianao Andriamanitra izahay, olona efa nohamasinanao Andriamanitra izahay, ka raha natanteraka ny asanao izahay ny anivon'izao tontolo izao dia ianao no hanamarina ny teninao amin'izy ireny fa isan'ny olombojena ihany koa izy ireny amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazao tsara. Dia mampahereza tompo ny fiangonanao. Aoka mba tena ho vavolombelona marina tokoa izahay amin'ny ataonay rehetra, amin'ny fihetsika rehetra, amin'izay rehetra sainay ihany koa, hoentina mampandroso ny fiangonanao sy ny filazao tsara. Mivavaka izahay ho an'ny firenenay. Ianao Andriamanitra mahafantatra ny zava-misy rehetra sy ny zava-miafina rehetra, fa ianao Andriamanitra kosa ny omba ny malagasy rehetra. Ary indrindra hanafaka azy ao anatin'ny fahantrana sy izay rehetra mangeja azy, tsy ahafahany mihetsika sy tsy ahafahany mierika ihany koa. Dia hitodika aminao ireo olona izay mbola tsy manana anao Andriamanitra. Ahatsapa fa tsy misy tsara, mihoatra noho ny ao aminao Andriamanitra, fa ianao dia vonina handray an-tanana anay tsirairay avy. Dia ny etaetaponay sy ny fanirianay Andriamanitra dia indro tononay mangina ao am-ponay izany ankehitriny. Asadratra ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay efa nampiombona anay ny vavaka manao hoe: Sainay sy any an-danitra, ho hamasinana ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao ny sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay no izay anasaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana riavana amaran'izao tapany voalohan'izao, isika ny hira voalatra mialoha ny Tsodrano.
Izurureseuni Tustamampiusina Awanatiro Tusini Futaka Masina Tukamuku Aremi Tumpu Tiyananu Masina Sanatena Sifana raisoa amin'ny finoana ny Tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana amasina nareo samy ho tanteraka dia aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy nareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin' Jesosy Kristy Tompontsika. Mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.